Sehatra ny fahasalamana kosa vita ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny voameran'ny ranomasimbe indiana sy ny ONU fiara-miasa izay mifototra indrindra amin'ny ady atao amin'ny fianakilay tsimikaretina VIH sida ity fifanaraha-mpiara-miasa ity. Araka izany dia tao anatin'ity fanaovatso ny mpiara-miasa ity no nanamafisan'ny rotonta ny fahavononana entina miady amin'izany tsimikaretina izany. Ho amin'ny Madagasikara, Seychelles ary Comores dia latsaky ny 200 ny tahan'ny VIH sida raha toa ka tafiakatra 2,400 kosa izany ao amin'ny Nosy Maurice. Na dia mbola ambany aza ny tahan'ity aretin'ity eto amin'ny faritra ranomasimbe indiana dia ilaina hatrany ny fahamailona satria misy ireo vondron'olona mety ho fototry ny fitombonin'izany tahan'aretin'izany, hoy ny Dr Claire Moulanga Tsidibi, taleparitry ny ONU sida mandrakotra ny Madagasikara, Comores, Maurice ary Seychelles. Natao sinisy nandritry ny fivorian'ireo minisitra mpikambanao anivon'ny voameran'ny ranomasimbe indiana tokoa ny fifanaraha-mpiara-miasa mikasika ny ady amin'ny VIH sida teo amin'ny voameran'ny ranomasimbe indiana sy ny vondron'ny firenena mikambana misahana ny sida. Tanjona araka ny nambaran'ny Dr Claire Moulanga Tsidibi, ny ametrahana drafitra asa-paritra anamafisana ny fandraisana andraikitra sy ny fandraisana tanana ary ny fisorohana ity aretina ity. Fantatra tokoa raha ho an'ny Madagasikara manokana, ho hatrany ny Dr Claire Moulanga Tsidibi, fa misy ireo lehilahy amin'ray ara-nofo amin'ireo lehilahy hafa ary mahatratra 500 ny tahan'ny VIH sida eo amin'izy ireo. Eo ihany koa ireo mpivarotra fahafinaretana izay mahatratra 500 ny tahan'ity aretin'ity, ary izy ireo indrindra no iantefan'ny fandraisana tanana amin'ny alalan'izany drafitra asa-paritra izany.